Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques, vous présente... Andiny maromaro anatin'ny volavolan-dalàna momba ny sata manokana amin'ny fiainan'Antananarivo, indrindra amin'ny resaka fitantanam-bola no mifanitsaka sady tsy mazava hoy ireo solombam-bahoaka nanontaniana androany. Ankilany nambarany KMF Knoe fa mila fanamboarana ity lalàna ity mba tsy hisian'ny fifantsana andraikitra amin'ireo ben'ny tanànany boriboritany sy ny an'ny commune raha ho an'Antananarivo renivohitra. Misy indray ny fikasana amerenana ny filoha teo aloha eto Antananarivo na any Antsirabe ary apetraka amin'ny toerana voambony. Tsy nanaiky izany ireo mpomba azy etsy amin'ny Magro, ny avy amin'ny ministeran'ny fitsarana ihany koa tsy nahazahoam-baovao intsony raha nanontaniana mikasika n'ity raharaha ity. Araka ny loharam-baovao iray avy any Antsarana kosa indray tsy mbola misy fitoriana mipetraka mikasika ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy nahita mangirana tamin'ny Europeana ny tale jeneraly ACM izay vao tonga avy any Bruxelles ny ady varotra ny anesorana ny kompania malagasy ao anatin'ny lisitra maintin'ny anexa B. Ankilan'izay, itombo 2.20 miliara ariary ny reny vola ampiasain'ny kompania pitaterana Air Madagascar manomboka ny taona 2014. Mbola tsy voafaritra anatin'ny teti-bolam-panjakana 2014 ny fividian'ireo fiaramanidina roa vaovao. Milona ny fanaren'ireo foto-drafitrasa eo ambonina eto andrenivohitra sy volana teo aorian'ny niverenan'ny rafi-panjakana araka ny tokony ho izy ary 7 volana teo aorian'ny nanendrenan'ny PDS maro ireo foto-drafitrasa iankina ny ain'ny mponina no tsy misy mijery. Mandeha kosa ny resaka ankehitriny fa misy mikonokonona iroso amin'ny fandrarana ny fomba fiakanjon'ny rastany tompony ndraiky sasasany ao amin'ny commune Antananarivo. Any ivelany, nanambarany lieutenant-colonel Isaac Sida fa tapitra anatin'ny 12 andro ny firosoana amin'ny fametrahana antetezamity izay tarihany any Burkina Faso. Tsy nisy kosa nefa amin'ny filazana makasika ny famindram-pahefana amina sivily ao anatin'izay fepitona izay androany ny gadina ny Ouagadougou, ny filoham-pirenena Ghaniana, Nigériana ary Sénégalais. Ny andindin'izay rehetra. Aiza kosa nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanany amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loha tena kalamanjana dia miteraka aretina maro, mampiasa cabinet. 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analake 033 12 606 92. Du grand spectacle arrive sur Canal+. Qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Ny ray novambra ka hatramin'ny 1 amin'ny 3 décembre tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Vaovao mety azahoana télévision 3D Chongong 42 pouces sy réfrigérateur Hisense. Tsotra ny fandraisana anjara, mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray. Tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina.
tonga vaingana ary manatona ny tranombarotra baolay amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goavambe fisariana ny raika amin'ny telopolo desambra baolay ny tsara trano. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Retrouvez-nous au Salon de l'Habitat qui se déroulera au Parc des Expositions Forello Expo Tanzumbat du 6 au 9 novembre et bénéficiez d'une remise de 10% sur les menuiseries aluminium et volets roulants. Soc à vitre en Outapen, 020 22 682 28 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Aiza kosa e nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanany amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny ankalamanjana dia miteraka aretina maro mampiasa kabine. Miaraba tomboky lasy tsongovavy tonga soa indray tao anatin'ny fampahalam-baovao ny fahitalavitra KOLO TV izay anasana anao anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny lafiny politika avy hatrany. Vaovao avy any anivo ny antenimieram-pirenena andiny maromaro no mifanitsaka ao anatin'ilay volavolan-dalàna momba ny sata manokana amin'ny fiainan'Antananarivo indrindra amin'ny resaka fitantanam-bola ho nisy lombaom-bahoaka maromaro mahakasika ny volavolan-dalàna avy amin'ny governemanta ho an'ny KMF KNOE kosa mila fandiniana lalina ny lalana toy itony mba tsy hisiany fifanitsahana ndraiky eo amin'ireo ben'ny tanàna ny boriboritany sy ny an'ny komina raha ho an'Antananarivo renivohitra. Ery ny rabary. Araka ny fanadihadiana natao, maromaro ireo andininy tsy mazava ao amin'ity volavolan-dalàna mikasika ny sata amin'ny fiainan'Antananarivo ity, izay efa lany teo anivon'ny filakevitry ny governemanta. Ny ao amin'ny andininy fahasivy ohatra dia ny ben'ny tanàna, ao amin'ny boriboritany no miantoka ny fanadiovana ny tanàna sy mandrindra ny fanalana ny fako. Ny ao amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo indray ihany koa nefa dia milaza fa manana andraikitra amin'ity resaka fanadiovana ny tanàna sy miresaka fako ity ihany koa ny ben'ny tanàna ny komina Antananarivo. Fanontaniana mipetraka ny hoe iza no hitantanana ny vola ampiasaina, ny ben'ny tanàna ny komina sa ny ben'ny tanàna ny boriboritany. Raha ny fanazavany ny avy ao ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana nefa dia ny ampanakekezana ny vahoaka ireo tompona andraikitry ny tanàna ny tanjona amin'ity volavolan-dalàna ity. Tsy misy mihitsy ny fifanitsahana fa dia mazava ny andraikitry ilay ben'ny tanàna eo anivon'ny komina ny boriboritany sy ny andraikitra ilay ben'ny tanàna tokana Antananarivo renivohitra. Efa misy fitsinjarana andraikitra mazava tsara ao anatin'ilay volavolan-dalàna ary tsy atahorana mihitsy ny sin'ny fifanitsahana eo anivon'izay. Mbola andala eny amin'ny filakevitry ny minisitra ity volavolan-dalàna ity vao apetraka eny amin'ny antenimieram-pirenena ho an'ny solombavam-bahoaka mapara kosa hifanitsaka ny andraikitra ireo sokajina ben'ny tanàna roa ireo raha ity volavolan-dalàna natolotry ny fanjakana ity. Ka eo zany no somary manahirana ihany hoe eny fa na dia namaly arana zareo hoe hovidiana le ben'ny tanàna anankiray izay saikany hoe lehibe n'izy enina dia hifanitsaka ny andraikitra zareo ireo satria olona samy voafidim-bahoaka nefany ifampibaiko ao anatin'ilay izy dia somary anahirana kely ihany zany izay zavatra izay. Ka eo no mbola mila jerena satria mbola tsy tena voavakinay tsara ilay tolo-dalàna zany mikasika an'izay zavatra izay. Naneo ny heviny ihany koa mikasika ity resaka sata manokana ity ny KMF KNOE amin'ny maha-fiarahamonim-pirenena azy ireo. Mbola mila fanamboarana ity lalàna ity mba tsy hisian'ny fifanitsahana andraikitra izany raha ny hevitra izy ireo hatrany. Fa tokony kosa nefa misy ny fanazavana eo amin'ny andraikitra izay sahaza izay tantanan'ireo tompon'andraikitra tsirairay avy ireo isaky ny boriboritany azavaina amin'ny olona mazava tsara sy amin'izay tantana hoe inona ny andraikitra ny ben'ny tanàna tsirairay isaky ny boriboritany enina. Inona ihany koa ny andraikitra ilay ben'ny tanàna izay hitambarana mba tsy hisian'ny fifanitsahana andraikitra eo amin'izy ireo. Ny herinandro avy eo no andalo eny amin'ny antenimieram-pirenena ity volavolan-dalàna ity raha ny fanampim-baovao azo. Miankina amin'ireo solombavam-bahoaka araka izany ny fanovana indray na tsy ireo andininy maromaro mifanitsaka ireo. Andrasana indray izay vokatry ity fivoriana ity.
fa miazakazaka ny toetra raha marika raha valomanana ankehitriny araka ny fanampom-baovao azo misy indray ny fikasana amireny ity filoto aloha ity eto Antananarivo na ny Antsirabe ary apetraka amin'ny toerana voambina tsy nanaiky izany ireo pombazy ny avy eo amin'ny ministeran'ny fitsarana ihany koa tsy nahazo-baovao intsony raha nanontaniana mahakasika ity raha marika raha valomanana ity raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana ihany koa anefa dia misy indray ny tsindry-bokotra tia ny fanjakana atao amin'ny fitsarana ny antsiranana erinina rabary hatrany. Raha ny vaovao azo faranomaly tsy nisy nentina indray ity raha mikasika ny valomanana ity ny fitsarana ny toerana. Ny antony raha araka ny loharanom-baovao iray avy any Antsiranana dia tsy mbola misy fitoriana mipetraka mikasika azy. Raha ny fantatra hatramin'izay nefa dia efa nisy ny ACM nilaza fa efa nitory tamin'ny fidirana antsokosoko teto tamin'ny alalan'ny fiaramanidina. Ry ihany koa fa misy indray natota taratasy hafa tian'ny fanjakana mpidirina ao amin'ity raharaha ity ka izay no antony mbola mampiandry ny fitsarana. Tsy nentina hevitra nefa ny avy ao amin'ny ministeran'ny fitsarana raha nanontaniana mikasika izany. Ety amin'ny ministeran'ny fitsarana no misy anay amin'izao fotoana izao tsy nisy afaka namaly ireo tompony andraikitra raha nanontaniana mikasika ilay raharaha valmanana any Antsiranana ity raharaha ity izay efa eo ampelantanan'ny fitsarana amin'izao fotoana izao raha tsy ivona moa tsy nisy afaka nandray ity raharaha momba ny valmanana ity ireo ambaratonga fitsarana tany an-toerana. Andrasana araka izany ny fanehoan-kevitra ireo mpahay lalàna sy ireo avy ato amin'ny ministera mikasika izany. Re ihany koa androany fa misy ny fikasan'ny fanjakana merina ny ravalmanana eto Antananarivo na any Antsirabe ka omena trano voambina manokana izy amin'izany. Trano izay zon'ny filoham-pirenena teo aloha rehetra rehefa vita ny fotoam-piasany. Tsy nanaiky izany kosa nefa ireo mpanaradia azy. Ho azy ireo ny famerenana azy tsy faravoatra ihany no vahaolana. Misy lalàna napetraky membre congrès de Tezamita tamin'ny transition hoe manana zo ny président république teo am-perinasa taloha manana izy miaramila 20 miambina azy manana izy tomobile mena ny hofatranona omena ny carburant 250 litres omena ny pneu de secours ka aminay ny sécurité ny zava-dehibe dia magnanteny zay fa rehefa averina Antananarivo eto ny président Ravalomanana dia ny faravohitra ny tena fanirianay. Mifamaofao be ihany ny vaovao mikasika ity raharaha Ravalomanana ity. Ny fitondram-panjakana tsy mety ahazom-baovao marina mikasika izany. Ny fianakaviany na ireo akaiky azy ihany koa nefa nangingina tatoato. Inona no ambadika izany? Ny farany herinandro ity vao eto an-toerana ny ministry ny fitsarana raha ny nambaran'ireo tompony andraikitra tao amin'ny ministera. Andrasana indray izay ho fanazavany mikasika ity raharaha ity. Izany mahakasika ireo vaovao ara-politika fa hivadika lafim-baovao afaka kosa indray isika mahatratra hatrany amin'ny 7 sy 7 alina sy 9 kilometatra toradroa ny velaran-tany Tanarina Kibontany eto Madagasikara hatreto ny 570 na ny 5 sy 4 alina sy 4 kilometatra toradroa amin'ireo no efa nisy fanadidina natao tsy mbola vonina iroso amin'ny fitrandrana ireo Arena Kibontany sika eto Madagasikara raha ny hevitry ny fiarahamonim-pireneny fanadina hoentinika eto Andretsilavo. Mizara roa mazava tsara ny fitrandrana Arena Kibontany eto Madagasikara, ny indostria sy ireo mpitrandraka madinika, ny faritra varatra Atsinanana sy ny faritra Andrefanosy ny tena ahitana Arena Kibontany be indrindra eto Madagasikara. Ireto ny ampahan'ny Arena Kibontany misy eto Madagasikara izay: ampahany momba ny solika sy ny entona, 10,4 miliara de baril ny pétrole, 10 miliara ny liquide de gaz naturel, 2,7 miliara ny huile lourde any Tsimiroro, 2 miliara ny any Bemolanga, ary 3,4 tapitrisa metatra toratelo ny gaz any Manambolo Andrefana. Miisa 7 ankehitriny ny kompania mpitrandraka pétrole eto amintsika. Ireto kosa ny fampiasam-bola efa natao ny taona 4.2 hatramin'ny 3.2. Fitrandrahana pétrole nampiasana vola 2,10 miliara de dolara. Raha ny vokatra azo kosa mahatratra tany amin'ny 10 alina sy 7 tonna ny ilmenita, rutile sy ny zircon izay nampiasana vola tany amin'ny 2,2 miliara de dolara. Any Ambatovy izay nampiasana vola tany amin'ny 7,10 miliara de dolara. 9 alina sy 100 tonna kosa ny chrome. Ankoatr'ireo efa misy ny tetikasa fitrandrahana izay eo andalam-panaovana sy fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny vy any Soalala avaratra Andrefanosy, ny charbon any Sakao faritra Atsimo, ny terre rare any Ampasindava faritra Atsimo, ny volamena any Maeva Tanàna sy Betsika faritra Avaratra, ny sable minéralisé any Ranobe Toliara, ny vanadium any Fotadrevo faritra Atsimo, ary ny bauxite any Manatenina. Manoloana ny toedraraha misy eto amin'ny firenena, tsy mbola vonina ho amin'ny fitrandrahana ireo isika eto Madagasikara ankehitriny. Mbola tsy vonina hitrandraka an'io Madagasikara raha ny situation ny gouvernance misy amin'ny fotoana izao. Satria vao niteny teo za zany mieritreritra mihitsy amin'ny namiko manokana ity fa tena tafaverina ao anatin'ny ordre constitutionnel tokoa Madagasikara fa tsy tafiditra ao anatin'ilay état de droit. Satria ny fampiarana ny lalàna
sy ny risorisy zany ny kolikoly amin'ny akabeany mbola tsy vo afaka mihitsy malaky tina no any. Ankoatr'izay mbola manjaka ny kolikoly avolenta. Misy amin'ireo mpitrandraka vahiny tsy manara-dalàna araka ny fijoroana vavolombelona maro tamin'ny fanadihadiana nataonay, dia misy amin'ireo mpanao politika fa indrindra ny tompona ndraiky mpanjakana ambony ihany koa no maka sy mandray valizy manokana avy amin'ireny orinasa fitrandrahana ho avana ireny ho setry ny fanamorana sy ny fahazoan-dalana eo amin'ny fitrandrahana rehetra. Ohatra amin'izany ny fitrandrahana volamena any Manapatrana, distrika ny Kongo. Be deaibe ny vahiny eto izay mitrandraka tsy ara-dalàna nefa jerepotsiny ary tsy atao ahoana. Sankionana ireo sinoa mpitrandraka volamena ao amin'ny distrika ny Kongo izay ao anatin'ny commune Manapatrana izay mampiasa fitaovana goavana dia goavana nanontaniana ny ministeran'ny arenan-kibon'ny-tany sy ny resources stratégique hoe ara-dalàna aveo sa tsy ara-dalàna, milaza izy fa hoe tsy ara-dalàna nefa dia vomay miampy ny fitaovana ampiasaina ny olombelona ny fitrandrahana me goavana andro aman'alina. Raha ny tarehimarika navoaka ny eo anivon'ny ministera mihoatra ny iray tapitrisany ny olona mivelona amin'ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany eto Madagasikara, na io ara-dalàna na tsy ara-dalàna. Mihoatra ny 4,000 ireo nahazo alalana ho amin'ny fitrandrahana, 7,720 ny resety fiskale izay ezahana hiakatra hatrany amin'ny 20,100 ny taona 20,20. Raha ny fanazavana azo hatrany mitovy lenta amin'ny Afrika Atsinanana i Madagasikara raha tsy ilaza afa-tsy ny petrôly. Mbola mahakasika izay fitrandrahana arenan-kibon'ny tany izay hatrany anangana orinasa goavana roa ifeny solitany sy ny arenan-kibon'ny tany ny fanjakana malagasy. Orinasa mpanjakana ireo ajory ireo ary fehezana tsikelikely ny fitrandrahana ny harem-pirenena no nambarany ny fanjakana fa ho anton'izany anao ahoana ny mangarahara momba izany azo antenana fa atongavany tombotsoa vokatry ny harem-pirenena eny an-tokotany ny sambaravarana ve izany ireo orinasa mpanjakana ireo no ifaninana amin'ireo orinasa vahiny miantsehatra amin'ny fitrandrahana ny arenan-kibon'ny tany sy ny solika eto Madagasikara. Fanadina hoentiny Michel Aranarzon. Lalana ifeny fitrandrahana petrôly ny fiantsona ireo mpandraraha eo amin'ny sehatra io no dingana manaraka ho ataony ny fanjakana izany vaovao ny fananganana ny Société nationale ifeny arena stratégique eto Madagasikara na izany azy tsy hisy ny fandravana ny OMH na ny Office Malgache des hydrocarbures sy ny OMNIS na ny Office des mines nationales et des industries stratégiques. Tsy maintsy atsangatsika izany Société nationale. Io Société nationale io no anjay no solitena ny fanjakana ao anatin'ireny société mamokatra ireny. Io zany ny anjay ny vokatra io no akoa afaka manao fikarohana amin'ilay izy. Io dia tsy manala na kely volokely ny OMNIS io satria OMNIS dia mazava ao anatin'ny code pétrolier hatramin'izay ary ny statut natsangana dia OMNIS organe de régulation. Manara-maso ny asan'ireo kompania ireo. Zay efa ravitra mipetraka tsisy manala ny OMNIS amin'izay fa OMNIS eo foana. Etsy ankilany tafiditra ao anatin'izay fanatsaran'izay ihany koa ny fampitomboana ny redevance na ny sandan'ny fitrandrahana izay 200 amin'izao fotoana izao. Io Société nationale io no ampiasa ny volam-panjakana amin'ny fitrandrahana ny solitany. Iza no hitantana izany Société nationale izany, ahoana ny fomba narahamaso izany, vola miliara dolara maro no iodinao. Isan'ny tanjona amin'izany ny fehezan'ny fanjakana tsikelikely ny fitrandrahana ny solitany. Tahaka izany ihany koa isany fananganana Société nationale isahana ny arenan-kibon'ny tany. Tsy maintsy jerevana ahoana ny fomba anamboarana anatsarana ny fitantana na ny code minier. Code minier efa nilazaiko teo fa tamin'ny taona 2010 efa misy fivoarana tsy maintsy atao izany dia izay no nahatonga an'ilay hoe aloha jerevana dia izao izany ahoana ny fomba fitantanana ary tsika koa Madagasikara dia raha malala fa mivoatra eo amin'ny lafin'ny fahalalana ny arena ankibon'ny tany eto Madagasikara. Efa trisanjaton'ny tamberibidy azon'ny fanjakana malagasy amin'ny fitrandrahana ireo arena ankibon'ny tany raha toka efa tafiakatra 12,100 izany ho an'ny Nigeria. Maro ny zavatra tsy hita ao anatin'ny lalana mifeny arena stratégique eto Madagasikara, isan'ny fanavaozana ny rafitra napetraka amin'ny fitantanana ny arena ankibon'ny tany na ny code minier. Sy fotoana aty aoriana avoazana ny rafitra napetraka eo amin'ny fitantanana ny arena stratégique eto Madagasikara na antsonany ihany koa code minier sy code pétrolier.
fa eo amin'ny lafiny fitaterana nabakabaka kosa indray tsy nahita mangirana tamin'ny Européana Antale Général ny ACM James Andrianalsoa izay voatonga avy any Bruxelles ny ady varotra nanesorana ny kampania malagasy ao anatin'ilay lisitra be ny vondrona Européana kilan'izay hitombo 2.20 miliara ariary ny renivola ao ampiasain'ny kampania mpitaterana ery Madagasikara manomboka ny taona 2024 etsy akilany tsy mbola fantatra raha tafiditra anatin'ny teti-bolam-panjakana ny fividiana ireo fiaramanidina roa ho an'ny kampania mpitaterana ery Madagasikara izay novinavinainy ny fanjakana ho tanterana amin'ny volana desambra eo. Michel Arnarzona trany. Ahoana no vokatra ireo fitsidiana indroa miantoana nataon'ny filoham-pirenena tany amin'ny orinasa Boeing sy tany amin'ny orinasa Airbus. Rehefa niteraka faty antoka ireo fiaramanidina Airbus A330 roa izay novidina nandritra ny tetezamita dia rehefa hividy fiaramanidina vaovao ny Air Madagasikara. Tsy mbola hita taratra mazava ny amin'ny teti-bolam-panjakana 2024 anefa izany fividianana fiaramanidina izany. Re ihany koa anefa fa tokony tonga mialohan'ny farany taona ireo fiaramanidina roa vaovao ireo. Nanamarina izany ny loharano vaovao iray avy teo amin'ny ministera ny fitaterana. Fantatsika moa zany, efa fantatra moa zany fa ireo le fiaramanidina indrindra moa le Boeing 737 ireo dia efa mifaraparana ihany zany fotoana ampiasana azy, tsy maintsy hosoloana zany izy ireo. Dia ao anatin'izay zany ny fanjakana miaraka amin'ny Hermada moa zany dia efa manao ny fampirarahana rehetra, manao tractation moa zany, négociation. Io zany mbola jerena tsara hoe inona sy ahoana mba ahitantsika tombony misimisy kokoa. Fa ny fantatra zany dia hoe tsy maintsy ezahana alohan'ny farany taona ny tsy maintsy azahoana n'ilay fiaramanidina. Volaviaza no ampiasaina amin'izany sady tsy ao anatin'ny teti-bolam-panjakana nasy-panovana 424 izany no tsy ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 524. Ny orinasa Air Madagasikara izay nalaza ratsy amin'ny fisian'ny fanodikotonam-bola sy ny fandehanimbola miopapana tsy mazavatra amin'izao. 700 miliara ariary ny rery vola nampiasain'ity orinasa ity nanomboka ny taona 2024 ka ny 100 miliara ariary nampiasain'ny orinasa ary ny 70 miliara kosa nandoavana ireo hetra maro isan-karazany nanomboka ny taona 2024. Itombo 2.20 miliara ariary kosa ny vola ho ampiasain'ity kampania mpitaterana ity manomboka ny taona 2024. Ankoatra ny resaka fiaramanidina vaovao, isany mampametra-panontaniana ihany koa ny fivoahan'i Madagasikara ao anatin'ny lisitra be. Nisy ny fivoriana izay avy natrehan'ny Tale Général ny ACM James Andrianalsoa tany Bruxelles ny farany herinandro lasa teo mikasika io raharaha lisitra be io. Rehefa nantaniana nefa ity farany milaza fa tsy manam-baovao ambara mikasika izany. Mbola maizina hatreto ny lalakivoana amin'ity lisitra maintin'ny vondrona Européana ity ho an'ireo fiaramanidin'ny Air Madagasikara. Ny zava-misy ankehitriny anefa izay manary ny mpanjifa ny Air Madagasikara hatrany amin'ny 20% noho izy ireo tsy maintsy miondrana amin'ny sidina hafa rehefa hiazo any Europa. Ivadika lafim-baovao avy tanteraka kosa indray isika 10 boatra isan-kerinandro ankehitriny ny labozia faran'ny mpamongady iray raha toa ka 20 boatra isan-kerinandro izany enim-bolana lasa izay porofo famidangana ny fanjifana labozia noho ny afitsoko ny délestage na dia eto an-drenivohitra aza labozia farany avy any ivelany no manondraka ny 700 ny tsena anatiny ankehitriny ary ireo labozia kely manodidina ny 100 ariary hatramin'ny 700 ariary no tena be mpanjifa ny fampiasana labozia izay miteraka olana goavana ho an'ny ihany koa raha mitohy ela loatra indrindra ho an'ny mpianatra izay mila mampiasa maso mihoatra noho ny hafa rehetra. Fanatetiana. Tao anatin'ny enim-bolana farany nampitombo avy 3 na 4 labozia farany ny mpamongady eto an-drenivohitra raha ny zava-misy eto amin'ity mpandraraha iray ity. Amin'izao fotoan'izao mahavita mandafo labozia 10 boatra isan-kerinandro izy ireo amin'ny labozia salantsalany izay vidiana 700 ariary ny iray. Ahitana labozia 300 ny boatra iray. Izany hoe 5.1 no isan'ny labozia lafiny ao anatin'ny herinandro. Manodidina ny 5 tapitrisa ariary isan-kerinandro ny vola mihodina amin'ny mpamongady amin'ny fanafarana labozia avy any ivelany. Miakatra hatrany izany vokatry ny fitombon'ny hetra ilaina amin'ny entana avy any ivelany sy ny vidiana ny sandany ariary. Izany taloha betsaka ny nakazy dia nefa tsy mena mitaha amin'izay izy amin'izao satria amin'ilay hoe délestage foana dia be dia be manjifa azy amin'izao. Karazany 3 amin'ny ankapobeny ireo labozia amidy eny an-tsena izay afarany avy any ivelany avokoa. 100 ariary, 200 ariary, 700 ariary, 290 ariary ary 290 ariary ny vidin'ny labozia ka arakaraka ny mahalafo azy no mampateza azy.
miverina ho tranga tsy azo ialana ny fampiasana ny laboseto andrenivohitra ho ampitsabo maso teny anivon'ny hopitalim-panjakana iray efa manomboka hita amin'ny fahasalaman'ny mason'ireo mpianatra ny fiaretan-tory amin'ny labosira ny fitilinina nataon'izy ireo ankehitriny. Ny fahazavana no tena ilain'ny masontsika amin'ny fahitana ka raha toa ka mampiasa labosy isika dia mihena ny fahitantsika dia tsy maintsy manao ezaka ilay maso ka noho izany tsy maintsy mila fahazavana tsara zany dia afaka mijery tsara ny olona iray. Tena misy fiantraikany amin'ny maso ny fampiasana labosy fa mihena ny fahitana miezaka be ilay maso no mijery Tarehimarika avy anivo ny ACRA 10 isan'andro eo ankehitriny no tonga manao fitiliana areti-maso eny amin'ny hopitaly raha manodidina ny 3 zany taloha. Misy amin'ireo ny vokatry ny tsy fahampian'ny hazavan'ny jiro ampiasaina no mankarary ny masony. Mahatratra amin'ny 5,000 ariary nefa ny fitiliana areti-maso ary manodidina ny 2 ariary ka hatramin'ny 4 ariary ny vidin'ny solomaso. Tsy mbola ivatoato anefa ny olany delestazy izay isan'ny mahatonga izany. Androany adin'ny 9 raha kely indrindra ny delestazy any amin'ny faritra toy ny any Diego Mahajanga ary Feno Arivo Atsinanana sy Toliary. Mahatratra amin'ny adin'ny 3 kosa ho an'ny faritra maro eto andrenivohitra sy ny manodidina. Nandeha soamantsara kosa ny jiro tany Sambava sy Andapa nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena tany androany. Fa may amin'ny ampahany betsaka ny ala manodidina ny rovan'ny Marivatana na ny rovan'ny Ambohidratrimo io hariva io tokony ho tamin'ny 10 ora tsy voakitika kosa ny rova teny Atapitendrombohitra raha ny vaovao hita teny an-toerana tsy fantatra izay tena nipoiran'ny afo fa ny afo efa anjoalajoala no hitany manodidina ary nanomboka tamin'ny 9 ora hariva tany ho any no efa ny fanometanana ny ezaka ny feny afo ny manodidina. Tombatombana ny hoe olona mpifoka rongony teny amin'ny manodidina no nahatonga ny afo. Roa ora no nifehezana ny afo ny fanampiany ny fokon'olona sy ny mpamonjy vonina izay tonga teny an-toerana tokony ho tamin'ny 7 ora hariva teo. Izany hoe ora iray taty aoriany ny andohan'ny afo mampetram-panontaniana ity zava-nitranga ity tato anatin'ny herinandro izao. Ala manodidina ny rova roa manan-tantara manodidina andrenivohitra no may voafehy ary tsy atahorana hitatra intsony ny afo raha nambarana ireo mpamonjy vonina teny an-toerana io arivo io arao ny fanampanazavana noentiny tamin'izany. Raha nandray antso izay avy any mitovy tsara lalàna hoe misy firetana aty amin'ny rovana Ambohidratrimo. Efa tonga eto aloha izany ny camion anankiroa miaraka amin'ny olona 12. Raha ny rova aloha tsy atahorana intsony satria izahay mihitsy ary ny efa eto amin'ny arabe manasaraka ny afo sy ny rova. Fa eo andala mpifehezana tanteraka ny afo izany izay ny fitarana tsy atahorana intsony fa ny eo amin'ny hoe famonoana tanteraka ny afo satria miamikisaka mianavaratra izy amin'izao efa nanafatra camion fahantelo ihany izahay mandrapatonga le camion fahantelo izay mitroka rano avy ery an-drano tapahana dia tsisy atahorana hatreto aloha. Fa efa niresaka rova ihany sika 5 taona rahampitso ny namaizany rovan'ny Manjakamiadana aizany marina momba ireny raha ireny may fotsiny dia vita io no azo amin'ny renina ny zava-nitranga. Tsy mbola nalaza mazava ny fanjakana malagasy ny fandimbo hoe inona no antony namain'ny rovan'ny Manjakamiadana hatramin'izao fotoana izao. Vola amina miliara maro no efa lany tamin'izany. Tsy hita ny tsipaipaika, tsy hita ny tena asan'ny komiti-pirenena ho fanarenana ny rova mpitondra fanjakana telo efa ny fandimbo teto maro tsy ambaratelo manodidina ity fahamaizany rovan'ny Manjakamiadana ity no mbola tsy nivoaka arao ny fanadihadiana. Secret d'État io no sakana voalohany amin'ny mpanao gazety raha vao miditra ny lalindalina kokoa mahakasika ny antony ny raharahan'ny rova Manjakamiadana. Vitavita foana izany hatreto, tsy fantatra hoe iza no naninona ary inona no antony. Raha nininana natao, iza no nanao izany marina, aiza ny fanenjehana momba izany. Raha tsy nininana natao, nahoana ny fanjakana no nangina tao anatin'ny 12 taona taty aoriana. Efa nivalina ny dosiean'ny rova Manjakamiadana, hono ny mpitsara iray nanontanianay androany. Ny komiti-pirenena sy ny fiadidianan'ny repoblika no ny andraikitra ny lasakembotra izay nataon'ny vahoaka nentina nanamboarana ny rova nandritra ny fitondrana ravalomanana, hono ny fanazavana amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka. Fa amin'ny ankapobeny mahakasika ny rovana Antananarivo dia ny fiadidinan'ny repoblika sy ny komiti-pirenena misahana ny vakoka no tompona andraikitra voalohany mahakasika ny fanarenana azy. Fa ny fanadihadiana kosa dia eo ampelantanany ny mpanao fanadihadiana mandraka androany ary samy manaraka ny tantara foana moa isika mandraka androany dia mbola mitohy zavatra izay ary nisy ihany moa ny olona voatazona tamin'ireny fotoana ireny dia samy manaraka ny tohany eto tsika hoe manahoana sy ahoana. Ankoatr'izay, mbola manjavozavo ihany koa ny hoe
vakoka tahako ny ahoana no lasaiza taty aoriana taoriana ny famayaniny rova iny tsy misy fanazavana afaka omeny ny tompona andraikitra tsy misy fanazavana ankariary momba ireo zavatra simba na may na ireo sisa ny afo tamin'ireny fotoana ireny ho an'ny akamaroan'ny vahoaka malagasy dia nohonihony no afantarany hoe aiza na hoaiza ny vakoka ireny eny amin'ny rovan'ny lafy avokoa ny tolam-balon'ny mpanjaka izay nafindra amin'ny mpanjanantany teny Manjakamiadana dia misy ny may izay tsy azo récupérena intsony misy koa ny fanararotan'ireo izay tsy mataotody nangalatra n'ireo fitaovana izay azony zareo hoe mbola afaka noentana sy nangalarina ary raha iresaka indray tsika mahakasika ny satroky ny mpanjaka raha navalina manokana dia marina mihitsy ny voalazanao fa misy kopia ny satroka io amin'izao fotoana izao aty amin'ny lapan'ny prime ministre io kopia io dia entintsika hitahirizana mihitsy mba tsy ho very ilay caricature ilay paozin'ilay satroka zany hoe toy izao ilay satroka raha navalina tamin'izany fotoana zany ka mba hananantsika tahiry ara-tsaina ho hitantsika ara-tsaina hoe tia ny tahiry ho hitantsika ihany koa ara-kevitra hitantsika mivainga eo nanaovana an'izay kopia izay fa tsy sanatria koa ry nanaovantsika ny kopia dia mitsiky zany fa hoe adino hatreo iny zany fa efa hitinina solo azy ho an'ny rovan'ny Manjakamiadana manokana 100 ny asa no vita ankehitriny raha ny rafitra no atao jeritodika mbola tsy tafaverina ny lapahazo tao anatin'ny tranon'ny mpanjaka tsy mbola tafarina ihany koa ny trano vola ny lapa besakana isan'izay tena antitra indrindra ato amin'anatin'ity rovana Antananarivo ity fantatra ihany koa fa mbola misy ny taolam-balon'ny mpanjaka no tsy hita popoka ankehitriny ary farany iny satro-boninahitra ny mpanjaka vavy izay voavery farany teo iny saingy tsy misy toyany avokoa ny fanadihadiana momba ireny raharaha ireny famelona ny fanarenana ireo fototrafitra saiombonana eto andrenivohitra 7 volana aty aoriany niverena ny rafim-panjakana araka ny tokony ho izy ary 4 volana aty aoriany nanendrena ny PDS maro ireo fototrafitra saiankina ny an'ny mponina no tsy misy mijery mandeha kosa ny resaka kehitriny fa misy mikonokona ny roso amin'ny fandrarana ny fomba fiakanjony ireo rasta ny tompona ndraikitra sasany eo amin'ny komina Antananarivo renivohitra ho arahinao ao anatin'ny fampahalam-baovao rahampitso ny andindiny mahakasika izay vaovao izay fa hiditra avy hatrany eo amin'ny vaovao ny fampianarany sika taorian'ny korotana tany Toliary dia trano iray indray no mahita ny mahajango maly tokony ho tamin'ny 4 ora maraina tsy fantatra mazava na iza na inona no antony nandorony ity trano ity fa araka ny fanazavana azo dia mbola tsy misokatra akory ny fanadihadiana noho ny fandaminana ataon'ny filohan'ny université tsy nisy aloha ny ananafohy tao anatin'ny universitény Toamasina indray kosa dia mpampianatra iray no namony tena noho ny antony ara-pahasalamana arao ny fanampanazavana ohatrany hoe taizana zany le madama dia izy ohatrany hoe zabe zany ny olona mikarakara anazy ohatra izany dia ohatrany hoe izay hono ny antony namonoany tena fa tsy haiko na tena izay marina efa nilamina ny Toliary ankehitriny fanorazana kosa dia efa andrasana ao amin'ny campus universitaire ary mbola tsy fantatra ny andro andevenana azy araka ny fanazavana azo hatrany fa izay avy hatrany ihany koa no hidirantsika eo amin'ireo maresaka avy any ivelany avy any Burkina Faso mitoy ny fifampirarahana eninandro taoriany nirodana ny fitondrany Blaise Compaoré nanambara ny lieutenant colonel Isaac Zida fa tapitra ao anatin'ny 12 andro ny firisoana amin'ny fametrahana tetezamita izay tariny tsy nisy kosa nefa filazana mahakasika ny famindra-pahefana amin'ny sivily ao anatin'izany feim-potoana izany androany ny gadona ny Ouagadougou renivohitry Burkina Faso ny filoham-pirenena Ghanéen, Nigérien ary Sénégalais ny andindiny izay avy hatrany eo amin'ny sarin'ny France 24 mitoetra ny fifampiasana ataon'ny lieutenant colonel Isaac Zida amin'ireo tompona andraikitra ambony ao Burkina Faso omaly no ndraisiny lehibe ny foko Mogonaba mpanjakany Mosi ity lehibe ny tetezamita napetraky ny miaramila Burkina be ity ny atsasa-manila mponina ao Burkina Faso no mivondrona ao amin'ity foko Mosi ity antony mazava-dehibe ny fionana amin'ny lehibe ny Mogonaba izay azo ambara fa tompona andraikitra ara-politika ambony ao amin'ny firenena ary faky nikevitra ihany koa andreo mpitondra ny fanisy tany an-toerana toa Andry Blaise Compaoré taoriny tsindry nataon'ny vondrona afrikana sy ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny Burkina Faso toa ny États-Unis sy France izay mitaky ny fanafainganana ny famindra-pahefana mitady ny hevitra rehetra nitafika Burkina be anomezana tokony fianakaviam-be iraisam-pirenena tamin'ny fionany maly tamin'ny mpanjakany Mosi no nanambarany fa ao anatin'ny 12 andro no tapitra ny fametrahana ny tetezamita ary nilaza ihany koa lieutenant colonel Isaac Zida fa iroso amin'ny famindra-pahefana saingy tsy mbola nisy hatreto ny daty mazava irisoana amin'izany
tsy mazava tsara amin'ireo solombavam-bahoaka ilay volavolan-dalàna momba ny sata manokana amin'ny fiainan'Antananarivo renivohitra mikasika ny amerina ny marika ravalomana eto Antananarivo na ny Antsirabe amin'ny toerana voambina ny fanjakana malagasy ny trangana firetana kosa tetsy amin'ny rova ny Ambohidratrimo io ariva io tokony ho tamin'ny 5 ora tsy nahomby ny fifampiraharahana nataony tale jeneraly ny ACM James Andrianalsoa tany Bruxelles analana ny Madagasikara ao anatin'ny lisitra mainty ny vondrona Eropeana ireo ny vaovao nisongadina tamin'ny tian'io ity ary entina manakatona ny fampahalam-baovao amin'ny teny malagasy ihany koa azadino amin'ny 7 ora latsaka fahefa no narahinao ny fampahalam-baovao amin'ny teny frantsay ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko